Makapalina tateraka no iarabanantsika rehetra any atokatrano any ary anoranantsika ny vaovao makasika ny metotetry ny andro indray ho an'ny alakamisy zoma ary ny sabotsy ho avy izao. Raha ny andrafitra ny metotetry ny andro ho an'izay roa andro voalohany zay aloha dia ny fandalovan'ny rindrin-drahona ato atsimon'ny nosy ato aorian'izay kosa dia somary ibantoerana ny tangonin-drahona zay naramaso zany hoe raha mikasika azy de mikisaka miadana miakandrefana hatrany amina dépression tropicale amin'ny hafanganam-pandeha 8 kilometatra isan'ora izy io raha tamin'ny 3 ora tolakandro teo de tany amin'ny 8 sy am'izay sy 10 kilometatra atsinanana talano nisy ny foibeny 520 kilometatra isan'ora kosa ny rivotra entiny arahana tafiditra 570 kilometatra isan'ora raha ny vinavina de ho lasa tempête tropicale modérée izy ho an'ny rapitso alakamisy ary raha ny fixahany kosa de ikisaka anatina ny morontsiraka avaratra sy ampovoany atsinanana izy ato anatin'ny efatrandro ho avy ary tombanana ipaka antanety amin'ny faran'ny herinandro zao noho izany de mitoetra zany ny filazana loko maitso fanairana loza fanairana ho an'ny reto faritra sy distrika reto dia ny Sava Analanjorofo ary Toamasina voalohany sy faharoa. Raha mikasika ny toetry ny andro kosa indray ary ho an'ny alakamisy maraina de mbola misy aloha zany ny orana malefaka amin'ny Antalasy Analanjorofo iny mandrahondrahona kosa mety arahana tandrivon-drahona ho an'ny Melaky sy Menabe aty amin'ny tapany andrefan'ny faritra Boeny iny de omaina kosa ny faritra Sisa. Raha ny tolakandro ho an'izay rapitso izay indray ihany de mitoetra trano ny orana tandrivon-drahona zay mety arankotroka amin'iny ilany andrefan'ny nosy iny Melaky Menabe ka aty amin'iny tsy mandrefan'iny torak'izany ihany koa ny aty faritra amin'iny anosy iny de aty amin'ny tendrony avaratry ny nosy mahazo ny faritra Sofia koa de isy zay tandrifin-drahona izay mbola ifandimbiasan'ny rahona sy masoandro any amin'ny faritra Sisa. Kasika ny vinan'ny maripana kosa indray ary de manodidina ny 9 ka hatramin'ny 30 ny aty amin'ny faritra ampovoantany mbola mafana ary 30 ka hatramin'ny 30 ny morontsiraka atsinanana 20 ka hatramin'ny 30 ihany koa ny morontsiraka andrefan'ny nosy ary ny mafana indrindra 30 any amin'iny faritra Sofia Indy. Mikasika ny fizotrany zay toetry andro zay ho an'ny zoma kosa indray de mbola ahitana orana tandrifon-drahona trano ilany andrefan'ny Bongolava iny mahazo ny atitan'ny Melaky sy Menabe iny mety arankotroka izany torak'izany ihany koa aty amin'ny atitan'ny atsimo andrefana sy ny faritra nosy hatrany efa manomboka mitoetra kosa ny orana aty amin'iny Dianasy faritra Sava Analanjorofo ary ny atsinanana iny fa de mbola homaina aloha amin'ny ankapobeny any amin'ny faritra Sisa. Ny vinan'ny maripana moa de somary midina izy ho an'iny manakaiky ny faran'ny herinandro iny manodidina ny 17 ka hatramin'ny 30 ny ampovoantany raha toka 20 ka hatramin'ny 30 ny morontsiraka atsinanana 20 ka hatramin'ny 30 morontsiraka andrefan'ny nosy mahatraka 30 ny ambony indrindra dia any amin'iny Morondava sy faritra Boeny ary faritra Sofia Indy. Ho an'ny sabotsy de saika maro ny faritra isatraka orana manerana ny nosy vokatry n'izay fanatonan'ny rivodoza manatona ny Madagasikara zay akoatra ny aty amin'ny atsimo nosy no somary maina de niny faritra atsimo andrefana nosy ary amin'ny tapany atsimon'ny faritra Androsy anosy iny. Ny maripana moa zany ho an'ny zay sabotsy zay de manodididina ny 17 ka hatramin'ny 30 ny ampovoantany ary 20 ka hatramin'ny 30 ny morontsiraka atsinanana 20 ka hatramin'ny 30 kosa morontsiraka andrefan'ny nosy mahatratra 30 hatrany aloha any amin'iny faritra Sofia iny raha toka 30 any Boeny sy amin'iny Mahevatanana iny. De ny vaovao manaraka akoatr'izay kosa de manomboka ny zoma ho avy zao dia efa azo vaovaotsika makasika ny falitohan'ny rivotra zay refesina amreto toerana manaraka reto ho an'ny Antananarivo renivohitra dia Ampandrinomby Ambohidahy izany Andraharo ary amin'iny Soanerana iny. De makasitraka anao indray ary nanaraka zay vaovao zay hatramin'ny farany manasanao manaraka indray veloma to.